Wanareo izay efa manambady na hoan'izay efa manosipa ahoana ny situation taminareo sy jifanareo voalohany tonga dia kodifodra be sa hoe modimody fany izy aloha tamin'ny anay zao nahitako anazy voalohany izy tsy andarana tamin'izany tany amin'ny andron'ny sélection pasapa tsy haiko se stade fruit na ohatr'izany efa tany anaty filavo vao tena nijerijery amin'izay jerijereko izy fa izy tsy mirarahana dia iny ohatr'izay koa tsy le mampime ny misy tsy miraraha mihitsy misy tsy mieritreritra toa hoe lasa miaraka ve dia efa lasa miaraka dia ohatr'izay koa ohatr'izay mampime an'izay dia andrasony fotantaranareo avy eo ahoana sujet anankiray mahaliana olona maromaro matetika ty resaka ty be moa zany manontany tamin'ny vokany na amizao na zay mpisehoseho anatin'ny réseaux sociaux io manontany hoe ahoana ny rahanareo rahanesitsika zany dia en fait tavoaloha tsy za aloha zany personnellement tsy nahita anazy tamin'ny kasitsina fa izy zany ohatrany efa nahitahita tao amin'ny vilany izay dia nanomboka nanadaladala izy dia manaranaraka anahy iny foana izy dia za ohatrany mbola hoe za mbola tsy vonona moa sisy azy zany dia fa hoe izy navinavina dia teo amin'izay zany dia osa hoe famoana zany zavatra tsapaka zany ohatrany hoe malahelo indray ahy hoe tsy ngarana ohatrany hoe tena attentionné be izy dia avy eo ohatrany tonga dia misy distance avy eo ohatran'izany dia nalahelo dia misy circonstance kely maromaro hoe nisy nananao mpiara dia hoe raha maresy izy dia maninona izy io dia raha ohatra ka raha maresy dia tsy safidika inona tamin'izay fotoana izay za zany efa nananao mpiara e dia mansio amilay be zany le sipa hoe resaka raha efa io hoe voatapy vao nanao dia aresy anahy resy dia hainareo dia zao zany après nisy taona lavalava misy ina zany nisy fisarahana teo atenatena teo ohatrany hoe samy niaina ny fiainana dia avy nefa ny fito taona taty aoriana verina tafahoana indray dia tafaraka indray dia fankaty be tena zazakely fankaty be sady zany aky sady zany ie indray eo milaza fa tsy tia nefa aintsika ihany fa hodoriry rehefa ty ao dia mandraky izay ny fontsika to mbola mifandray